la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera là-haut sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a achetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Sabatau litupuku malalo Fanufitinau buanisani zanakawa Nadin simedika sau Lide sosio bedafu piandi maheri Sabatau litupuku malalo Fanufitinau uanisani zanakawa Nadin simedika sau Lide sosio bedafu piandi maheri Sinavela nau natakandava kadi fanaikyo Fanavutanau lai fanaikyo sa kaveri Nutapainau lai gadama namatutai Kami sotanau Lide sosifitiavano
sarotra itia maro ny fandrika sy ny fitaka taony satana tsy okiviany fao fanotafinao ilay fanay masina tsy navelanao atsakandavaka ny fanaiko fanahotanao lay fanaiko zasaika very no tapainao lay gandramafina matotray ka misotranao i Jesosy fitiavanao tsy navelanao atsakandavaka ny fanaiko fanahotanao lay fanaiko zasaika very no tapainao lay gandramafina matotray ka misotranao i Jesosy fitiavanao ka misotranao i Jesosy fitiavanao. Alleluia, alleluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho anio alakamisy 2 ny volana oktobra 2025. Ry hava malalao amin'ny tompo, raha enao ny hira roa ny fanaraka teo dia ny anankiray amin'ny teny vahiny izany. Manambara ny amin'ny fotoana isehoan'i Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Ry havana, okontsika tena hiomana tokoa iona amin'ny Jesosy. Izy rery lehibe indrindra, manambara ny voninahitry ny tompo zany, izy lay zanak'ondry. Izy lay Andriamanitra tokana, ary ho avy izy eny amin'ny rahoalanitra ary andohalika eo anatrehany tompo va ianao. Andohalika va ianao eo anatrehany tompo. Ry havana, tokony ny lohalika rehetra dia mandohalika eo anatrehany tompo. Ny raha faharoa dia efa fantatrareo izay mahafantatray fa hira nomeny tompo ahy izany. Hira ny saorako any Jesosy ny amin'ny nanafahany ahy. Alleluia. Izy nanomeny hira, izy no nampianatra dia voninahitra ho azy. Ry havana, tena afaka marina ve ny gadranao? Tena afaka marina ve ny fatotra mahazo anao? Satria ny tompo dia tiantsika izy, ary tiany isika tena hoe hitady azy bebe kokoa, ary tena mitsy hoe ho voavonjy mba ho tafiditra lanitra. Tiantsika ny tompo, izay no mahatonga antsika tokony hitady azy foana eto rehefa misy ny fotoana ahafahantsika mivory toy izao. Ny ten'Andriamanitra izay omeny fanahy masina dia alohan' izany okatra baiboly dia efa nampahafantariny ahy ny amin'ny hoe fiaviany tompo izany. Ry havana, ny fiaviany tompo, tokony tsika tena hoe hiomana tokoa ny amin'ny fiaviany tompo. Ka alohan'izany dia hivavaka aloha isika. Hivavaka isika hideran'Andriamanitra, ankalaza an'Andriamanitra, anome voninahitra azy, satria Andriamanitra lehibe indrindra izy. Ka aoka ianao andray anjara mihitsy, tena anatona ny tompo. Ianao na izy ianao eto dia manantona an Jesosy. Hivavaka isika alohantsika andray ny teny izay ampitondray ny fanahy masina antsika ny amin'ny fiaviany Jesosy. Ry havana, efa kely ny fotoana. Raha mahita ianao ny fandehanany andro, ny ora, ny herinandro sy ny volana ary ny taona tena mihazakazaka. Inona no zavatra efa vitanao? Efa niomana va ianao? Efa vonona ve ianao hiala amin'ity tany ity? Ry havana, satria
mety tsy ho tratra ny fotoana akory avidy Jesosy any amin'ny raha an-lanitra dia tsy maintsy miala itiny ray amintsika dia efa vonona ve ianao iaona amin'i Jesosy? Vonona ve ianao iaona amin'i Jesosy? Mbola misy ny fotoana tompoko matoa ianao tonga eto, matoa ianao afaka miaino ny vavaka eto. Mbola misy izany fotoana, mbola afaka ianao mibebaka anatrehan'i Jesosy, mbola afaka ianao manomana ny amin'ny hoavinao, ka hivavaka isika hisaotra an'i Jesosy izy ilay tsara indrindra, izy ilay masina indrindra amin'izao fotoana omeny antsika izao dia hisaotra anazy isika alohantsika handray teny izay hoentintsika mivavaka eto eo ny fibebahana ary koa izay vavaka tia ny fanahy masina hoentina ihany koa. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo mankasitraka anao, mideranao Jesosy ary mankalaza anao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Tsisy toanao Yesoa, tsisy toanao. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao rery ihany ilay Andriamanitra tokana. Ianao rery ihany no andolehany lohalika rehetra. Ny lohalika rehetra. Ka misaotra anao izay Jesosy amin'izao tombonandro nomenao anay izao. Mbola afaka izay mivavaka, mbola afaka izay miresaka aminao. Tompo malalao, okenao anatrika anay tsiraray avy, izay zanakao tsiraray avy, amin'ny toerana izay misy ny tsiraray avy Jesosy dia okenao hiaino ny vavaka ataonay, okenao anatrika anay amin'ny trano misy anay tsiraray avy, mangataka ny fanahy masinao, okenao fanahy masina ampivavaka anay eto, okenao fanahy masina ampisokatra ny masom-pananay ihany koa, mba handraisanay teny avy aminao, mba hiomananay, mba tsy ho variana izay amin'ity tany malama ity, ity tany fandalovana ity, fa tena hifoha tokoa izay. Mangataka aminao Jesosy ampangina ny kotaba rehetra izay manodidina anay, eo ihany koa ny tafoka izay ataon'ny fahavalo rehetra izay mitady amandrika anay, izay mitady hanafika anay. Ka ianao Tompo efa niteny hoe roainy ny devoly, ka amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana tsy pika izay mitady alefa ny hanafika anay dia adorako amin'ny ranao izany Jesosy veran-davaky ny elo izany. Miala aminay nareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, ny devoly fanampandainga rehetra dia potehina amin'ny rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo. Miala ny devoly mpanafika rehetra avy amin'ny écran fody raiko amin'ny rano Jesosy veran-davaky ny elo nareo. Devoly mpamosavy, devoly mivava ratsitra dia potehiko amin'ny rano Jesosy zany andavaky ny elo ny plasinareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, miala ianareo ny asa maty Satana, ny asa ny Losifera dia adorako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo. Miala devoly ny Beelzeboba, potehiko amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, amin'anana Jesosy efa Nazareta. Miala nareo amin'ny davaky ny elo ny plasinareo, miala nareo ny fanaratsy rehetra izay mieloelo mitady hanafika dia dorako amin'ny rano Jesosy, dorako amin'ny rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, potehako amin'ny rano Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anareo, efa resy anareo, efa resy anareo, ka davaky ny elo ny plasinareo. Ka okenao Jesosy andrakotra Jesosy izao écran izao, okenao andrakotra ny fitaovana tsiraray avy Jesosy izay mivavaka aminao, izay manatona anao. Oka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy, ny ankonanay, ny toerana misy anay, ny tenanay rakofy amin'ny ranao Jesosy malalao, hitrano Andriamanitra velona sy mahery. Ary ny ranao dia afo mandevona ny fahavalo rehetra, afo mandevona fahavalotra ny ranao Jesosy malalao. Ka okenao Tompo andoro sy anapotika izay rehetra tsy avy aminao amin'ny tenanay, anatin'ny tenanay dia potika izany amin'ny ranao Nazareta. Tsy manan-kery, tsy manan-pahefana aminay Jesosy izay tsy novoleny tananao Tompo dia okenao anongotra izany, andoro izany Jesosy ary ebera izany any amin'ny elo Tompo satria tsy anao izany. Fa okenao Tompo no andrakotra anay ny ranao Jesosy, ka oka koa ny fanahinao no anokatra ny masom-pananay tsiraray avy zanakao eran-tany, mba tena andray teny avy aminao ary indrindra tena hifoha hiomana hiaona aminao satria ny teny ho tonga eto
araka ny tenao fanahy masina dia amin'ny fiavinao Jesosy tena iomana iona aminao any an-danitra Jesosy rehefa ho avy ny fotoana Jesosy satria ho avy ianao ka mankasitraka Jesosy mankasitraka anao ny voninahitra ho anao ny dera ho anao ka mitenena tompo satria ianao no endrasana hiteny ka misaotra Jesosy Alleluia amen Alleluia raha isika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Tesalonianina voalohany io zany no teny ho raisintsika an'io Tesalonianina voalohany io no nomeny fanahy masina Tesalonianina voalohany toko 5 dia hovakintsika ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 1:10 ihany no raisintsika fa rehefa avy eo misy verset kely fasaako le charge raha satria matetiketika le telefona le izy safady amin'le baiboly eto akaiky mialatsiny kely ahako zay dia raisintsika zany amin'ny boky ny Tesalonianina voalohany toko 5 dia hovakintsika 9 voalohany ka hatramin'ny 1:10 fa tsy hovakiko hatramin'ny farany fa misy verset raisintsika amin'ny 9 manaraka zany farany eo akaiky ny farany eo dia hovakintsika ny teny Tesalonianina voalohany toko 5 9 voalohany ka hatramin'ny 1:10 ny titre ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe fiandrasana ny andro ny Tompo amen zay ny titre tompoko zay ny titre fiandrasana ny andro ny Tompo amen ndao raha vakintsika ny ten'Andriamanitra Tesalonianina voalohany toko 5 9 voalohany ka hatramin'ny 1:10 fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy ry rahavavy ihany koa dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria mahalala marimarina ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny Tompo raha misy olona milaza hoe miadana sy mandry fehizay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy fa ianareo rahalahy rahavavy dia tsy ao amin'ny maizina ka hatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy any alina na any maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka iambina ka ahono tena fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamo dia mamo amin'ny alina fa satria any andro isika dia aoka ahono tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory koa mifampahereza sy mifananara tahaka ny ataonareo ihany amen ry havana eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fiandrasana ny andro ny Tompo amen zany hoe atao hoe miandry raha miandry zavatra isika okandray ohatra amin'ny tenanao ianao raha misy olona andrasanao na koa misy vola andrasanao na koa misy asa andrasanao dia ho avy zany ilay zavatra ho avy ilay zavatra eto mahatsiaro ohatran'ny hoe tsapako hoe olona andeha aka mpianatra raha ohatra mialatsiny amin'izay olona tsy mananjanaka zany fa raha ohatra ianao renina ray na koa ianao ohatra hoe zandrinao na nabavinao na rahavavinao na olona koa tezainao no hoe endrasanao eo alohan'ny fianarana izany raisitsika hoe ankizy kelikely zany dia miandry ianao aka mpianatra
aka-mpianatra miandry eo anoloan'ny vavahady. Ohatra izay kosa antsika miandry an' Jesosy. Amen. Fanahy masina no miteny eto. Ohatra koa fedrantsika an' Jesosy satria ho avy Jesosy. Izany hoe fantatsika tsara fa ho avy ny Tompo. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa ohatra hoe aka-mpianatra any am-pianarana raha kely ireo ankizy izany. Na koa hoe olona lehibe ohatra arakarak'le sain'le olona izay mananjanaka ohatra lehibe hoe alaina amin'ny fiara ny zanany, ohatra hoe alaina amin'ny fiara koa ny zanany any am-piasana na ohatr'izany ohatra. Dia miandry raisiko ohatra amiko mihitsy ohatran'i Jesosy. Ohatra hoe indraindray ohatra zanako lahy ohatra hoe tsisy bus dia aty zany aminay aty ohatra hoe manao grève ohatra ny bus dia alaiko izy any am-piasana. Fa indraindray ny collègue ny mpiara-miasa aminazy no midepose anazy akaiky ny tranonay. Fa indraindray izako no maka anazy any am-piasana. Izany hoe miandry ako amin'ny parking anankiray, miandry anazy izy voaka. Izany hoe fantatro fa ho avy izy. Izay ilay hoe miandry zavatra misy zany, zavatra ho hisy. Dia ohatr'izay hoe fantatrao fa ho avy zany. Fantatro fa ho avy zanako amin'ny lera ivoahany eo avy izy dia mody miaraka amiko. Izay zany hoe fanoharana ihany koa. Eto ilay hoe fiandrasana ny andron'ny Tompo. Ho avy Jesosy, tokony miandry koa zany isika. Tokony miandry. Ahoana tompoko ny fiandrasanao ny andro ny Tompo, ny hafiavian'i Jesosy any amin'ny rao an-lanitra. Izay ilay eto amin'ny YouTube ary koa ny groupe misy anay ary ny tsony Tompo anay dia hoe ho avy Jesosy Kristy. Mibeba ianao. Amen. Amen, amen, amen. Ho avy Jesosy. Tokony miomana zany isika. Fa tsy variana ohatrany hoe tsisy olona endrasana. Fa dia variana amin'izao tontolo izao. Ry havana zava-doza. Satria ho tampoka aminao izany. Ho tampoka aminao izany. Izay no mahatonga ahy mampahery anareo eran-tany ary koa mampahery ahy koa aloha voalohany indrindra sorantsika an' Jesosy. Isika vavaka toy izao amin'ny alina toy izao tena mampahery izany mba tsy ho variana amin'ny zavatra hafa ohatra. Marina fa be dia be ny asan'Andriamanitra azoko atao eo ny amin'ny hiran'ny Tompo satria efa anatin'ny fanomanana ny firana zao izay. Dia manomana ny hira ako manamboatra ny hira dia maro ny asan'Andriamanitra atao. Eo ihany koa ny asan'Andriamanitra afako fa isaorantsika ny Tompo hoe afaka mivavaka toy izao itsika. Mba endrasantsika ihany any Tompo ary koa ampahery ny fanahintsika. Ampahery ny fanahintsika. Izay zany hoe miandry an' Jesosy. Tena hoe tsy tahaka ny hoe olona hoe ay tsy ho avy izy fa dia avela any fa mila miandry tompoko. Ohatra ny ianao aka olona any amin'ny toerana anankiray araka ny ohatra nataoko teo. Vakitsika ny ten'Andriamanitra dia mity antsika arak'izay tiany fanahy masina ambara. Andininy voalohany amin'io toko fa 5 Tesaloniana voalohany io ho vakitsika izany. Hoy ny tenin'ny Paoly zany eto Paoly no nanoratra zany io teny io ho an'ireo mpivavaka ao Tesaloniana zany. Dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Diny voalohany minara-tsosy Tompo. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ny rahalahy, ny rahavavy ihany koa, dia tsy misy tokony ho soratako aminareo. Satria mahalala marimarina ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny Tompo. Amen. Hitanareo zany. Eto zany Paoly, apôstôly, dia izy ara miteny hoe tokony tsisy anoratana zany an'izany. Satria tokony hatsapantsika. Amen. Tokony izay mihitsy tokony tsapantsika zany. Tokony tsapantsika ho avy Jesosy dia miomana isika satria mazava be na ny Tompo ara ny teny fa ho avy izy. Maro ny tenin'Andriamanitra manambara atony amin'ny fiaviany. Maro. Raha mamaky ianao manomboka any amin'ny bokin'ny Matio dia maro ny teny hatrany amin'ny Apokalipsy. Any amin'ny Apokalipsy dia miteny mihitsy hoe ho avy aingana ako. Ry havana ny Tompo mihitsy no miteny fa ho avy izy. Tokony miandry zany isika.
Eto zany Paoly dia niteny izany amin'izy ireo, ary ho antsika koa niteny hoe fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy ry rahavavy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria mahalala marimarina ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Amen. Ry havana, toy ny mpangalatra, tsika gasy dia mahafantatra tsara ny amin'ny mpangalatra satria ny amin'ny tanàna antsika ny Madagasikara dia feno mpangalatra. Fantatsika tsara, jerevina ny hidi-trano ary na ny fiambenana ary dia tsy maintsy atao mafimafy ny hidi-trano amin'ny tsy filaminana any an-tandrazantsika. Dia fantatritsika zany fa hoe misy mpangalatra matoa isika ny Madagasikara manao ny hidi-trano mafimafy kokoa. Nefa tsy fantatsika hoe oviana ny mpangalatra no avy. Izay le izy. Tsy fantatsika hoe oviana le mpangalatra ho avy hangalatra. Ohatr'izay koa ny amin'ny andron'ny tompo araka ny tenenin'ny Paoly eto. Hoe fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Amen. Ny olona any Madagasikara ny amintsika fantatsika tsara dia ny trano hidiana mafy bebe kokoa satria mahalala fa sao dia misy mpangalatra. Dia itsika koa tokony hiomana isika satria ho avy Jesosy. Ahoana ny amin'ny ara-pananao? Tokony tena hoe feno ny fanahy masina isika. Tokony tena hoe madio ampotsika ary koa anatiny sy ivelany tokony efa hoe vonona miandry an'i Jesosy, vonona miandry azy. Izay le amin'ny andiny 7:20 tonga dia ho akiko ihany na dia izany satria izay ny zavatra tsapako eto. Vakitsika andiny 7:20 amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 io naratsoso tompo hoe Andriamanitra fiadanana ane anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry havana, mila isika tena voatahiry anatin'ny fahamasinana. Amen. Anatin'ny fahamasinana. Andriamanitra no mitahiry antsika amin'izay zavatra izay. Raha vonona ianao tompo, raha vonona isika, dia zavatra telo ny ambarany eto. Io mantsy amin'ilay olona miteny ay ahoana koa zany ny amasina fitafiana. Eny tompoko, tsy maintsy. Satria mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe 7:20 eto hoe ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo, fanahy aloha zany, fanahinareo sy ny ainareo, ny aintsika zany, ary ny tenanareo, tenantsika. Tenantsika io rakofana inona io? Rakofana zipo fohy na rakofana sorta fohy? Raha ohatra ka lehilahy dia vehivavy zipo fohy, hitanjatanjaka. Ry havana, mila isika masina ary tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izay le izy. Tena mila mihitsy hoe masina tanteraka antsika. Izay vao tafiditra ny lanitra. Izay vao tafiditra ny lanitra. Eo zany le hoe ery amin'ny andiny faharoa nambarako teo hoe tsy maintsy zany isika tena hoe vonona miandry. Izay le fiandrasana. Ny tenantsika, ny aintsika, ary koa ny fanahintsika efa vonona zany. Efa vonona zany rehefa ho avy Jesosy. Na tonga zao raha Jesosy efa vonona ako. Vonona ve ianao tompoko? Manaova amen na raha vonona ianao amin'izao ora sy fotoana zao. Manaova amen raha ohatra ka tsapanao hoe en ordre ianao natrehan'i Jesosy. Hoe tena efa milamina tsara ny ara-pananao sy amin'ny nofinao natrehan'i Jesosy. Vonona na tonga zao raha Jesosy. Dia tokony ho vonona koa ianao. Amen. Amen ane ho tanteraka aminao koa le zany. Tokony vonona foana isika. Andiny 7. Raha misy olona milaza hoe miadana sy mandry fehizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Amen. Hitanareo izany? Efa niteny ateto tsy tadidiko hoe tamin'ny oviana fa tsy milamina, tsisy tsony ny fiadanana ety ambony tany, tsisy fiadanana ety, tsisy filaminana ety. Naiza alehantsika dia misy foana ny olana izay le tany iainantsika. Ny tany iainantsika ny tompoka ho rava, ho potika ety tany ity. Aza mieritreritra mihitsy hoe fiadanana ety ambony tany, tsisy fiadanana ety. Ny fiadanana ety ambony tany dia ao amin'i Jesosy ihany.
ao amin'i Jesosy ihany. Jereo zavatra miseho eran-tany misy ny korotana. Misy ny korotana. Marina fa ho isy ny filaminana tsotra fa tsy ho tanteraka izany hoe fiadanam-be manao ahoana na izanaiza io. Izay le hoe ny olona zany hoe tokony tsy eritreritra mihitsy hoe miadana sy mandry fehizay. Fa mazava be ny tenin'ny Paoly eto hoe raha ohatra ka izany zany tenentsika dia anjohantsika tampoka zany fandringanana. Ry havana zava-doza zany izany. Oka itsika tena hiomana eritreritra no any an-danitra. Oka tsika ahazaka zavatra miseho amin'ny andro farany izao. Iza amintsika gasy moa no nanam-po hoe hoy zavatra toy izao any Madagasikara amin'izao vaninandro izao. Ry havana, tsy maintsy misy izany. Tahaka ny tany rehetra eran-tany. Efa nitenenina teto nao témoignage any teto ny amin'ny nofo naseho an'ny tompo tamiko. Momba ny amin'ny zavatra iseho any Madagasikara. Amin'ireo miaramila hitako na koa ohatrana gendarme koa anatina tomobile. Ary raha tadidinareo izay manaraka eto dia nangataka mihitsy hoe vavaka mba tsisy raha mandrika ao Madagasikara. Ka izay le hoe ny tompo zany mampafantatra antsika izy fa tsy milamina manety tany anantsika ity. Ary aza mieritritra mihitsy hoe mandry fahizay foana itsika ity, hoe miadana sy mandry fehizay. Fa mila mitandrina mafy dia mafy isika. Dia hoy tenin'Andriamanitra hoe toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Amen. Ny vehivavy tsika vehivavy izay efa niteraka mahatsapa tsara an'izany. Rehefa manomboka ny contraction dia tena hoe marary na mamindra ary sarotra ny mamindra. Miolakolana eo ambony fandriana antsika rehefa manomboka ny contraction. Izay le izy. Tsy afaka mamindra rehefa tena tonga ny fotoana ararian'ny kibontsika rehefa mihetsika za anaty kibo ao. Eto zany dia ohatr'izay zavatra anjoa ny olona raha ohatra ka variana tsy miambina ny amin'ny efian'i Jesosy. Mazava be ny teny hoe toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Amen. Tena mara zany. Tara loatra zany. Tara loatra. Mila tsika mitandrina mafy tompoko mba tena miomana tsara. Miomana tsara. Ary natsapa koa teo, natadidy koa teo ny amin'ilay Virjiny folo. Fantatsika tsara tantaran'ireo Virjiny folo ao amin'ny bokin'i Matteo. Izay manambara ny amin'ny izy ireo 5 endry ary 5 adala. Jereo fa samy rendrena natory izy ireo. Nefa le 5 efa niomana. Tahaka ny olona zany manana trano na koa manofa trano izy zany, olona mipetraka anaty trano zany izay manity tsara varavaran'ny tranony. Ka rehefa tonga ny mpangalatra tsy tafiditra ao an-trano. Satria efa niomana tsara. Fa le 5 adala zany dia avelany amin'izao fotsiny varavaran'ny tranony. Idina tsotra fotsiny. Ka raha tonga ny mpangalatra tonga dia very avokoa na misy ara maty mihitsy. Isika dia tena tokony hiomana tahaka ny Virjiny 5 endry mba ho tafakatra rehefa tonga Jesosy. Fa tsy ho tahaka ny Virjiny 5 adala. Eto dia toy izany koa ny amin'ny hoe toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Amen. Tsy ho afa-mandositra. Tsy afa-mandositra. Mampalahelo be zany, tena mampalahelo be mihitsy zany. 4. Fa ianareo ry rahalahy, rahavavy dia tsy ao amin'ny maizina ka hatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na any maizina isika. Hatreo aloha, hitanareo zany. Isika izay efa ao amin'i Jesosy, rehefa ao amin'ny tompo ianao, dia aoka tena tokoa hoe tsy ao amin'ny maizina. Tsy ao amin'ny maizina. Ny fahamaizinana dia mbola ao amin'ny Satana izany. Fa isika dia
zanaky ny andro, zanaky ny andro. Zany hoe raha zanaky ny andro isika dia tokony ho mazava ny fiainantsika, mazava anatrehan'i Jesosy, ho hitany tompo fa misy jirony amintsika. Hitany tompo anie io hoe izay le fanahy masina zay, izay le solika izay le nentin'ireo dimy endry, fa le dimy adala variana teny dia tsy niambona, nefa mahafantatra tsara fa ho avy Jesosy. Eto koa dia hoe fiandrasana ny andron'ny tompo. Inona no mahavariana anao amin'izao vaninandro izao? Mitandrema tompoko, omany tsara ny solikanao, omano tsara ny solikanao, dia ny fanahy masina zany aoka amenonao ny fanahy masina, mangata aminy, mangata amin'ny Jesosy hiaro ny masonao, hiaro ny fonao, mba tsy herikerika amin'ny zava-poana, fa aoka hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra na koa amin'ny asan'Andriamanitra, fa ahazo hery ianao ary tena hoe voaomana tsara ny fanahinao eo amin'ny Jesosy raha tonga ny alanao ety, satria ne tompoko tsy fantatsika hoe oviana moa tsika ny ala ety, mety tsy tratrany amin'ny fotoanan'i Jesosy akory hoe ho avy any amin'ny rao an-lanitra. Ka zay le hoe tokony ho amin'ny mazava isika, tokony hitany tompo hoe misy jiro isika, jiro manazava antsika, dia ny ray no nametraka ny fanahy masiny ao anatintsika. Satria raha ohatra ka maizina isika dia ahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Hitanareo izany? Zay. Raha ohatra ka ny maizana amin'ny fiainantsika dia vitatreo fiainantsika, vitatreo. Andiny faefatra very vakiana tsara hoe fa ianareo rahalahy rahavavy dia tsy ao amin'ny maizina ka ahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Amen. Hitanareo izany? Tsy ao amin'ny maizina fa anatin'ny mazava isika. Ka tokony tsy atratra antsika ny fandringanana, ny fahampotena ny fiainantsika, fa tokony tsika tena hoe tafakatra any an-danitra, ho tafiditra ny lanitra, satria zanaky ny mazava isika, tsy zanaky ny alina isika, fa zanaky ny mazava, zanaky ny tompo isika. Andiny fahenina, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ahono tena. Amen. Hitanareo izany? Mifoaza ny torimaso eto ambaran'ny Paoly eto dia ara-panahy eo, ara-panahy. Aza matory ara-panahy, mifoaza, aoka tena hoe hiala amin'ny toetra sy ny fomba zay tsy mety iainanao ianao. Jereva amin'ny 7:10, vakitsika 7:10 miara-Jesosy tompo. Ary mananatra anareo izahay rahalahy, anaro zay tsy mitoetra tsara hatreo aloha. Izany hoe io zany ilay matory amin'ny alina. Izany hoe tsy mitoetra tsara amin'ny ara-panahy, tsy mijoro tsara, fa miozongozona. Dia eo ihany koa ny ten'Andriamanitra eto hoe omeo toky ny saritahotra. Amen. Misy kosa ny saritahotra dia tsy tafahorina tsara. Mila manome toky ny saritahotra, ohatra n'izao teny fanahy masina ambarana eto izao. Mila tsika mijoro tsara, mila tsika tsy manahy ny amin'ny zavatra misy eran-tany, mila tsika mijoro tsara. Andiny manaraka eo amin'ny andiny ihany, andiny 7:10 eo amin'ny any dia hoe ampaherezo ny reraka. Amen. Misy ny reraka. Mila mahery ianao tompoko, maherezy ianao. Manaraka izay dia hoe mandefera amin'ny olona rehetra. Amen. Mila mandefitra isika. Mba tena ho zanaky ny mazava. Izany hoe fa vonona hiandry Jesosy ho avy eny amin'ny rao an-lanitra. Vonona hiandry ny tompo eny amin'ny rao an-lanitra. Satria ny tompo no tokony ho jerentsika. Toezatsika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andiny 7 izao. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Amen. Hitanareo izany? Izay matory dia matory amin'ny alina, ao anatin'ny aizina izany, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina,
ry havana tsy tafafoaintsona eny izany anatin'ny alina anatin'ny aizina tsy zanaky ny mazava izany fa zanaky ny maizina mila tena mitandrina isika mila tsika tena mifo tsara mba tena omendrika eo anatrin'Andriamanitra. 9 fa satria any andro isika dia aoka hono tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amen. Tanareo zany mila zany isika tena hoe mahay mahono tena izany, mila mahatsapa hoe atreto ihany, mila tena mitandrina amin'ny tenantsika amin'ny zavatra ataontsika satria raha variana isika dia manjary irorosaina isika ary tsy fantoka tsara ao amin'i Jesosy, tsy tafa miandry Jesosy mihitsy ny olona anankiray izay tsy stabila tsara amin'ny ara-panahy. Mila tena mijoro tsara isika ary koa ten'Andriamanitra dia hoe ka hitafy ny finoana, mila tafiana mihitsy zany ny finoana, tafiana mihitsy zany ny finoan'Andriamanitra, finoanan Jesosy zany, sy ny fitiavana, mila mitafy fitiavana, mila manam-pitiavana. Ry havana amin'izao andro farazao tena efa be deaibe olona tena pakahala tsisy fitiavana ratsy fanahy. Amin'izao andro farazao tena hita miharihary izany, miharihary tsy miafina intsony. Fa mila isika tena hoe manana fitiavana raha te hiditra ny lanitra, raha te hiditra ny lanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra sy ny fitiavana ho fiarova-tratra, fiarova-tratra ny fitiavana, ny fonao no arovana. Mila manam-pitiavana isika satria ny fontsika ao ny tompony mipetraka, fiarova-tratra izany. Raha tsy manam-pitiavana dia olona mora tezitra, olona masika, olona mpiteny ratsy, olona tiady, olona mpiavinavina avy amin'ny fo avokoa zany. Tampotampoka hoe dia tezitra be. Ry havana mila mitandrina mafy isika. Dia hoy ten'Andriamanitra ihany koa hoe ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amen. Mila tsika tena hoe manana fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Hivavaka tsika rehefa avy eo mangata amin'ny tompo, angataka amin'ny tompo itsika mba ahazahoantsika an'ireo, mba tena hijoro tsara isika. 7 fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Tanareo zany Andriamanitra ne ka tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerany. Tsy amin'izany mihitsy no tian'Andriamanitra andehanantsika zanak'olombelona. Satana sy ny firongo no any amin'ny fahatezerana mandrakizay, any amin'ny afo fary afo mandrakizay, any amin'ny Apokalipsy 20:10 afaka vakianao. Any amin'ny elo, any nataon'Andriamanitra ho an'ny Satana sy ny firongony. Jerena ny verset satria tsy na jereko seulement tsy dia diso ka tsy mety. Apokalipsy 20:10 ya teo 10:10. Sotranao Jesosy, sotranao fanahy masina. Izay mihitsy vakiko izy amin'ny anaran'i Tompo. Apokalipsy 20:10. Hoy ny tena amin'ny anaran'i Tompo hoe ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Amen. Tanareo zany any efa tezerana lehibe, any narian'Andriamanitra any ny devoly sy ireo firongony. Ka isika tsy tian'Andriamanitra tsika ho lasany, tsy nanendry antsika izy ho amin'ny fahatezerana. Kanefa kosa rehefa tsika tena hoe tsy te hanaraka an'i Jesosy dia very isika, very mandrakizay. Ka safidio ny izay tianao andehanana dia ny mbola velona ianao, fiainana sa fahafatesana. Jesosy tsy mba manery fa mame malalaka izy antsika tsiraray avy. Nefa fantatsika tsara raha ifiditsika ny fahafatesana dia afo be izay any misy an'ny devoly. Fa raha fiainana dia any an-danitra. Izay hoe fiandrasana ny andron'ny Tompo. Mila tsika tena hoe mankatoa an'Andriamanitra ary tena hoe mandeha araka sitrapon'Andriamanitra
satria Jesosy tompo dia izy ho famonjena avy amin'ny alalany no azahoantsika miditra ny lanitra, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Amen. Zay le izy. Rehefa ho avy ny fotoana dia hiara-belona amin'ny tompo foana isika, na izao ara na matsiaro isika zao na matory, zany hoe na mifohodrotsika davanandro na matory, tokony hoe miara-belona amin'ny Jesosy foana tsika, satria tokony mitafy an' Jesosy tsika, mitafy anazy tsika. Misy ten'Andriamanitra manambara zany mihitsy hoe hitafy Jesosy Kristy tompo mba tsy tanteraka zany ny filany nofo. Mila mitafy an' Jesosy isika mba ny fanahintsika foana no mahery. Mila tsika tena hoe mitafy an'ny tompo zany hoe miara-belona amin'ny foana, na andavanandro na ny aly tokony hoe eo foana Jesosy amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika zany tokony ho zay mihitsy, tokony ho zay mihitsy. 10 koa mifampahereza sy mifananara tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Zay le izy. Mila tsika mifampahery, eo ihany koa fananarana. Ny zavatra tsy mety dia mifanaratra, eo ihany koa fampaherezana. Zay le izy. Mba atondy antsika any an-danitra, mba ho tonga any an-danitra isika. Ry havana, mila tsika tena mifoha satria ho avy Jesosy araka ny teny teo. 10 vakiko kely. Zavatra tandremantsika ihany koa dia zao. 10 tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miazaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Ry havana, aza mamaly ratsy ny ratsy, aza mamaly ratsy ny ratsy, fa miazaha mandrakariva hitady izay tsara, tadiavo ny tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. 11 mifalia mandrakariva, mifalia ao amin'ny tompotompoko, mifalia amin'ny Jesosy. 17 mivavaka aza mitsahatra. Mila tsika mivavaka foana ka tsy mitsahatra. 18 misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompo ho anareo. Amen. Mila tsika misaotra amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Averiko indray-pandeha. 19 mifalia mandrakariva. Amen. Mila mifaly eo amin'ny tompo isika. 17 mivavaka aza mitsahatra. Amen. Mila tsika mivavaka foana. 19 dia matsapa eto fa namasa ato anatiko hoe misy olona tsy mahay faly, milongolongo foana, tezitra foana, na omeny tompo soana dia tsy ampy foana, tezitra foana, tsy manam-pifaliana. Mila miala amin'izany ianao tompoko, mila miala amin'izany ianao tompoko. 17 mivavaka aza mitsahatra. Amen. Mila mivavaka tsika tsy mitsahatra. Izany hoe manao ahoana moa izany mivavaka ka tsy mitsahatra izany? Na mamindra ianao dia ao anatin'ny fanahinao mivavaka miresaka amin'i Jesosy. Tsy voatery mikipy akory. Na anaty fiara ianao, na aiza n'aiza misy ianao, na any am-piasana ianao, dia mila ianao miresaka amin'i Jesosy ao anatinao ao foana. Izay ilay mivavaka aza mitsahatra. 19 misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Ry havana, mila tsika misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra, satria izany sitrapon'Andriamanitra, hoy ten'Andriamanitra eto, sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Aza monomonina intsony, misaora amin'izay zavatra miseho amin'ny fiainanao, na inona na inona io, amin'ny zavatra rehetra hoy izy, satria mantsy maro ny olona hoe mahasoa dia misaotra, fa raha misy zavatra miseho malahelo dia zao ve dia mbo mety aminah ve zao, fa hoana ohatr'izao, hoana ohatr'izao. Ry havana, mila mitandrina isika. Tsy ny soa ihany no raisintsika amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Joba ny teny izany mihitsy. Indraindray misy olana ihany ny fiainantsika, fa za mieritreritra hoe zavatra tsy soa foana no azontsika amin'ny fiainantsika. Jesosy raha nijaly mafy tetỳ, dia tsika ve dia hoe fiainana milamina foana? Tsy izy izany ety ambonin'ny tany raha ohatra ka ao amin'ny Jesosy isika. Mila tsika tena hoe miafy ary, tena mijoro tsara mba ho tafiditra ny lanitra. 19 aza mamono ny fanahy. Amen. Ry havana, tandremo ny fanahy masina, satria fanahy masina ny ambara eto. Izany hoe ahoana moa izany hoe mamono ny fanahy zany? Izany hoe mandoto ny tenanao ianao. Raha mandoto tenantsika isika fahotana, na avy amin'ny fiteny io,
na avy amin'ny fomba fitafy io na avy amin'ny zavatra ampiasaina io dia mamono fanahy zany miala amintsika ny fanahy masina, miala amintsika izy dia eo amin'izay tsika fapotika fiainantsika. Aza mamono ny fanahy, amen, mitandrema tompoko, mitandrema fa ialany fanahy masina ianao raha ohatra ka hoe tsy mankatoa azy mihitsy fa manao izay tianao atao foana. 20, aza manao tsinontsinona ny faminaniana, amen. Misy ny olona tsy mety mino mihitsy na dia efa manambara ny famarinana ary ny amin'ny faminaniana amen'i Jesosy. Izaho moa dia sain'ny tompo mizara fotsiny ihany ahako fa anjara izay mandray izay tsy mandray dia asy ny tompo sisa. Fa izay ambaran'ny tompo amiko, ambaran'ny fanahy masina amiko, faminaniana izay tonga dia ampitaiko, teneniko ny afatra. Dia izay mino, izay tsy mino dia isaorako an Jesosy foana, isaorako an Jesosy foana. Izay ilay hoe aza manao tsinontsinona ny faminaniana, amen. 20, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, amen. Ry havana mila mahafantatra tsika, fantaro raha avy amin'ny tompo na tsy avy amin'ny tompo, fantaro zavatra rehetra fa azony mafy izay tsara, ny tsara ihany tazona, aza miazona ny ratsy. Hitantsika zao zavatra ratsy fa mbola fikirina ihany, mbola atao ihany, mbola arahana ihany, mbola ekena ihany, mitandrema tompoko. Fa ny tompo tsy miaraka amin'ny ratsy, tsy miaraka amin'ny ratsy Jesosy. 20, fadio ny fanao ratsy rehetra, amen. Fadio ny fanao ratsy rehetra mihitsy zany, rehetra. Izany hoe tsisy ratsy atao intsony, fa tena hoe fady, zavatra fady zany. Raha ohatra hoe misy ohatra hoe allergique ohatra, raha mihinana zavatra ohatra tsy haiko ohatra resaka ohatra hoe citron, ohatra hoe mihinana citron le olona dia avy eo lasa ohatra hoe marary le olona avy eo. Dia lasa ohatra hoe fady aminazy mihitsy le citron. Eto zany dia tena Andriamanitra manambara mihitsy hoe fadio ny fanao ratsy rehetra, fanao ratsy rehetra, atao fady mihitsy. Tsy mikasika ny tenanao akory, ary tsy jereny masonao akory, tsy henon'ny sofinao akory. Izay le tena hoe mitandrina ny aintsika sy fanantsika mba hadio anatrehan Jesosy. Tsy mikambakambana intsony amin'ny loto. Fantatsika zao fa hoe mpanompo sampy, mbola miaina amin'ny ody ratsy sy fanompo sampy dia mbola andeha ihany ve ianao? Mbola ankasitraka ihany ve ianao? Aiza ny fijoroanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao amin'izany? Andriamanitra tsy misangisangy amintsika. Fa rehefa tsy mety miala le olona fanompo-tsampy, rehefa mbola miaraka amin'ny Satana izy dia avelao miaraka amin'ny Satana. Fa ianao arovo ny fanahinao. Satria raha ohatra ianao na hoe tsy manao ary ianao dia lasa mankasitraka ianao. Mankasitraka raha ohatra tsy miteny ary mbola manaraka eo foana. Mila antsika mitandrina mafy. Arovo tsara ny fanahinao raha te hiditra lanitra ianao. 20, telo amby roapolo izay fandraisintsika teo fa nazava-be teo fa very vakiana ihany na raha tompo hoe Andriamanitra fiadanana ny anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. 17 farany, mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anatanteraka izany. Amen. Ajanoko hatreo. Jesosy dia mahatoky izy no niantso antsika. Oka ho tsapanao fa matoa tonga eto dia miantso anao Jesosy. Miantso anao Jesosy, matoa ianao tonga eto. Na ohatra ianao miaino ny rapitso ohatra, na rafaka pitso, na firy andro vomenao ny izao ianao dia miantso anao ny tompo. Andriamanitra mahatoky izy, miantso anao izy mba hankatoa azy, mba hampihiratra ny masom-panahinao, tianao Jesosy ka manantona azy. Ry havana hivavaka antsika handoalika isika, hangataka amin'ny tompo fa mindram-po satria indraindray isika tsy matoky azy, indraindray isika tsy mino azy, ka hivavaka isika hangataka amin'ny tompo mba tena hiandry tokoa ny amin'ny fiaviany Jesosy, hiandry ny tompo ary tsy hanaonao foana intsony, hiala amin'ny olana etseroa, ny amin'ny fandaninandro etseroa, fa tena hoe hifikitra amin'izay amin'ny Jesosy, hijery lanitra, hanompo any tompo fa tsy handany fotoana amin'ny zava-poana.
ry havan'andohalika isika ho an'izay afaka mandohalika, ho an'izay marary. Jesosy mahita anao, Jesosy mahafantatra anao fa ny tompony hoe anasitrana anao ne Jesosy mangata aminy ianao engana izy anasitrana anao, engana izy anasitrana anao raha mangataka aminy ianao ka vorona iova tokoa dia ny tompony hiditra tsietrana izy amin'ny fiainanao. Andohalika isika tompoko, tondra tena antsika eo anatrehan'i Jesosy. Toalika isika, vavaka isika tompoko. Jesosy malala o, sotra Jesosy satria tsara be Jesosy any teninao, sotra fanahy masina ny amin'ny fanazavanao ny teninao, mankasitraka fanahy masina. Jesosy io, indreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao. Izay afaka mandohalika Jesosy mandohalika eo anatrehanao. Miantso anao Jesosy, manaja anao, manome voninahitra anao satria ianao no Andriamanitra. Ianao ilay ho avy araka ny teny nomenao anay. Ho avy ianao Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra ary ampiakatra anay ianao izay vonina ihany Jesosy no tafiditra ny lanitra. Tompo malala o, tsisy toanao satria Andriamanitra masina sy mahery ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao ary lehibe indrindra ianao. Mankasitraka Jesosy, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao, misaotra satria nampaherenay izany, nampifoha indray ny fanahinay, izay fanahinay mitady atory Jesosy, fanahinay reraka Jesosy indraindray ny amin'ny zavatra miseho eran-tany. Fa nio Tompo dia foazonao ny fanahinay mba hifoha Jesosy, tena hiomana, hiandry ny fiavinao Jesosy io. Aoka Jesosy amindra fo aminay tsiraray avy ianao, mamelanay Tompo satria Jesosy tsy mendrika izahay, impiry izay Tompo no variana anatin'ny toromasom-panahy, variana Jesosy amin'ny fiainanay andavanandro satria Jesosy betsaka ny zavatra ereny zanak'olombelona, zay zanak'olombelona. Ka mangataka Jesosy ny fahamindram-ponao, mangataka ny famelanao Jesosy satria tsy mendrika izahay, tsy mendrika izay Tompo, fa ny ataonay foana no ataonay Jesosy. Impiry izay Tompo no manadino rehefa tena variana Tompo amin'ny fiainanay andavanandro hoe ho avy ianao. Raha amin'izany moa Jesosy no tonga tampoka ianao Jesosy eny amin'ny raha alanitra, kanefa izay Tompo variana amin'ny zavatra ataonay ty ambony tany. Oh Seigneur, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy, dia mbola misy ny fotoana, dia mbola misy ny fotoana Jesosy angatanay famindram-po aminao, mamelanay Tompo. Diovy mihitsy Jesosy ny sainay, sasao ny sainay Jesosy, mba tsy ho maizina Jesosy toy ny alina ny sainay, satria ny teny teo Tompo dia raha ohatra izahay ka matory amin'ny alina amin'ny fanoharana, ka raha tonga tampoka ianao Jesosy dia ho tavelana izahay. Ka diovy Jesosy ny sainay mba tena azava Jesosy, hiandry ny fiavinao, hiandry ny fampiakaranao Jesosy. Sasao Jesosy ny sainay tsiraray avy, oka ianao amelanay, mamelanay, diovy ny sainay Jesosy, mifona ny amin'ny fisainanay zanak'olombelona izay maloto Jesosy, mieritreritra foana zavatra ny tany fa tsy mieritreritra ny ho any aminao.
Tompo mamindra fo mamela eloka anay Jesosy. Tompo sasao amin'ny ranao ny saina hitsiraray avy. Diovy amin'ny ranao Jesosy mba adio ny saina hitsiraray avy. Milanao zay tompo satria ny ranao Jesosy no afaka mana vao anay indray, afaka mana dio anay indray. Jesosy tompo, eo koa Jesosy ny masonay tompo variana amin'ny zavatra ny tany. Maro Jesosy ny zavatra hitanay, mamindra fo tompo amin'ireo olona jamba Jesosy tsy mana-maso, mamindra fo Jesosy. Maro tompo zavatra hitanay eran-tany Jesosy, izay tompo mahavariana ny masonay Jesosy. Io mifona aminao izay, mifona aminao tompo. Diovy ny masonay Jesosy, mifona Jesosy amin'ny fijerinay, mifona tompo amin'ny masonay satria tompo tsy mendrika izahay. Sasao ny masonay, sasao ny masonay mba tsy ho variana amin'ny zava-poana izay, fa tena andinika kosa ny teninao, anomana ny jiro ao anatinay, ampitombo izany jiro izany avy aminao Jesosy. Io dia ny fanay masonao izany mba hafanay miditra any an-danitra Jesosy. Ka rehefa maneno Jesosy ny trompetra dia mba efa vonona izay Jesosy, dia efa vonona izay Jesosy. Io ny sofinay tompo, diovy ny sofinay, mamela ny sofinay Jesosy, ny amin'izay nyrenesinay tsy araka ny sitraponao. Diovy Jesosy ny sofinay, sasao Jesosy amin'ny ranao soa ny sofinay. Alao Jesosy dia zavatra tsy araka ny sitraponao eninay Jesosy, sasao Jesosy ny sofinay amin'ny ranao soa, mamela anay mba ny trompetra tompo rehefa aneno, mba tsy voabahana ny sofinay, mba tsy voabahana zao tontolo zao Jesosy ny sofinay, fa mba are Jesosy ny sofinay are ny trompetra maneno fa iny ianao Jesosy eny amin'ny raha alanitra Jesosy. Io aoka are ny trompetra ny sofinay Jesosy, anomananao anay ny teny fananarana, ny teninao ampaherenay, ary mba havonanay hiditra any an-danitra Jesosy. Io alao anatin'ny sofinay ny zava-poana Jesosy. Diovy ny sofinay Jesosy mba homendrika ho anao, mba homendrika ho anao Jesosy. Tompo, mangataka koa Jesosy amin'ny vavanay Jesosy, ampiasainay Jesosy indraindray amin'ny teniteny foana fandanim-potoana Jesosy. Mifona Jesosy amin'ny fiteninay rehetra tsy araka ny sitraponao. Sasao Jesosy ny vavanay, sasao ny molotray Jesosy. Io mba adio araka ny sitraponao. Sasao Jesosy ny vavanay mba homendrika ho anao. Mangataka aminao Jesosy, ianao Jesosy no afaka manadio anay, afaka mamela ny elokay Jesosy, satria ho any amin'iza moa izay tompo malalao, ho any aminao irery ihany. Sasao Jesosy ny vavanay Jesosy, mba tena ho vava anompo anao, mba tena ho vava Jesosy ho ampiasainao, satria Jesosy ianao dia mpamonjy tonga lafatra, ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra, ka tianao zay Jesosy malalao, tena ampiasa ny vavanay Jesosy ho anao, anambarany ny fahatsaranao, amakinay koa ny teninao, hivavanay aminao tahaka n'izao fotoanan'io izao Jesosy. Zany no tianao ho ataonay, ampaherezanay ny hafa Jesosy, anambaranay fitiavana Jesosy ny fitiavanao, ary koa Jesosy ambelanay eloka, amindranay fo amin'ny olona Jesosy, ary ho taratra anao Jesosy fa zanakao izay.
Sa ny tompo no tianao amin'ny vavanay. Ka mangataka aminao Jesosy. Oky ianao Jesosy anamboatra anay. Sasao tompo amin'ny ranao ny lelanay. Mba tsy teny fitaka, mba tsy teny foana. Ifonana aminao Jesosy ny tendretra tsy araka ny sitraponao. Ifonana aminao Jesosy. Satria anao Jesosy no mpamela eloka, mpanafaka, mpanavao ary mpitantana. Jesosy io. Mangataka aminao koa Jesosy. Diovy koa Jesosy ny tananay. Zay noraisy ny tananay Jesosy. Diovy ny tananay amin'ny rano soa. Sasao ny tananay amin'ny rano soa Jesosy. Mba adio Jesosy eo anatrehanao. Mba afahanay tompo manao zay sitrakao, manao zay tianao Jesosy ny tananay. Tompo malalao. Mba ho fihirakirakao Jesosy. Anao ny asanao Jesosy. Anao soa Jesosy. Ho anao rery any. Tompo malalao. Eo koa ny tongotray Jesosy. Ho firakirakao Jesosy. Andeha anao zay tianao Jesosy. Sasao ny tongotray Jesosy mba adio. Mba adio ho anao Jesosy. Mamela Jesosy ny tsiraray avy. Raha nandeha tamin'ny toerana tsy araka zay tianao Jesosy ny tsiraray avy. Ka raha mangataka aminao izy tompo fifonana. Oka ianao tompo amindra fo aminy. Amela azy. Jesosy io. Diovy Jesosy ny tongotray. Sasao Jesosy ny tongotray Jesosy. Mba adio ho anao. Mba homendrika ho anao Jesosy. Satria tompo ianao no Andriamanitra. Ianao no lehibe indrindra Jesosy. Ary tsy misy toanao. Jesosy tompo. Mangataka aminao ihany koa Jesosy. Ny amin'ny fonay Jesosy. Mamindra fo Jesosy aminay. Amboary ny fonay Jesosy mba adio am-po izay. Satria Jesosy izay tsy madio am-po dia tsy ahitanao Andriamanitra. Ka diovy ny fonay amin'ny rano soa. Diovy Jesosy ny fonay. Mba tsy ho tezitra, mba tsy hanala elo, mba tsy avinavina, mba tsy hanao no foana Jesosy. Satria tompo ny fonay no tempolinao Jesosy. Tempolo ny fanay masinao. Sasao Jesosy amin'ny rano soa ny fonay. Sasao amin'ny rano soa ny fonay Jesosy. Mba tena ho tranonao tokoa ny fonay Jesosy. Milanao zay Jesosy. Milanao Jesosy. Aoka ianao hanala ny fovato. Aoka hanala ny fovato Jesosy. Aoka hanova ny fonay ho fonofo Jesosy. Amboary ny fonay ho fonofo, ay andefitra, ay angina Jesosy. Ampianary Jesosy zay tsy mahay mangina Jesosy mba hiangina. Raha mangataka aminao Jesosy, mangata amin'ny Jesosy. Raha mamaly foana ianao, raha ohatra anao manohitra olona foana, raha ohatra anao miteny hoe tsy maintsy mavofarany foana, mangata amin'ny Jesosy fa ainy ny manovany izany. Mangata aminy. Mangata aminy. Raha feno fahatezerana koa ianao, na feno alahelo mangata amin'ny Jesosy, ainy no manovany izany. Tsisy tsy hainy atao. Jesosy io. Amboary ny fonay zanakao. Matsapa eto. Eniko mafana ny foko. Angatao ny fanay masina. Ikasika ny fonao amin'ny toerana misy ianao. Satria eniko amiko eto ny fanay masina. Eo amin'ny foko mihitsy ny fanay masina. Mafana. Jesosy io. Ka sio koa ny fony zanakao tsiraray avy ato. Aoka ny fanay masinao. Ameny koa ny fony tsiraray avy. Fanay masinao. Fenoy anao izay. Fenoy anao fanay masina. Ka sio ny fony izay tsiraray avy. Mangeta hitanao amin'izao ora sy fotoana izao. Ka sio ny fony tsiraray avy. Izay milanao amin'izao ora sy fotoana izao. Fanay masina ho ka sio ny fony tsiraray avy. Avaozy, amboary, amboary fanay masina ho.
ongoto izay tsy novolenao Jesosy aminay zanakao. Ongoto Jesosy ny fovato rehetra. Okenao ametraka ny fonofo hosolo ny fovato Jesosy. Ao tompony tena aina, ao ny plasinao Jesosy, ka fenoy ny fanahy masinao. Fenoy ny fanahy masinao ny tenanay tsiraray avy. Mamenoa anay fanahy masinao. Mamenoa anay ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Fenoy anao izay fanahy masina. Fenoy anao izay fanahy masina. Mila anao izay. Mila anao izay fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina iray. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina. Okenao ameno anay zanakao tsiraray avy amin'izao raha sy fotoana izao. Fenoy anao izay fanahy masina. Ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Amasino izay. Amasino izay. Fenoy mitafitafy izay. Fenoy mitafitafy izay. Eniko eto ny fanahy masina. Amin'ny tenanao. Amin'ny tenanao mangata amin'ny Jesosy. Mangata aminy fa amin'ny tenako izay kehitriny. Amin'ny tenako izay kehitriny mangata aminy. Mangata amin'ny ray dia amenonao koa izy. Amenonao koa izy. Fenoy anao ao fanahy masina. Fenoy anao ao fanahy masina. Ary hafanana tanteraka ianao. Ary ny hafanana fanahy masina ianao. Raha mangataka aminy. Mangata anamenony ianao indray. Ilay afo ny fanahy masina. Ilay jiro manazava antsika. Mba anatin'ny fahazavana antsika fa tsy anatin'ny aizina. Ka na eo ara ny aizina mazava itsika ao anatin'izao aiziny tany maizina izao. Ho jiro ny Jesosy ianao. Mangata aminy. Fenoy anao ao fanahy masina. Fenoy mitobatobaka ao fanahy masina. Okenao andoho ny loharanako rehetra rehetra anatin'ny tenako. Okenao andoho fanahy masina rehetra rehetra izay mifompono anatin'ny tenako. Dorako amin'ny afinao fanahy masina. Dorako amin'ny afinao fanahy masina. Ny rehetra rehetra anatin'ny tenako izay mifomporona rehetra. Dorako amin'ny afinao izany fanahy masina. Okenao andevina izay tsy mivolen'ny tananao. Okenao anasitrana zanakao tsiraray avy izay mangataka fanasitrana aminao amin'izao raha sy fotoana izao. Mangata amin'ny tompo. Raha marary ianao. Okenao fanahy masina anasitrana ny tsiraray avy. Okenao andoro loharanako eto rehetra amin'ny tsiraray avy fanahy masina amin'izao raha sy fotoana izao. Sitrahano zanakao izay mangataka aminao. Sitrahano Jesosy. Sitrahano fanahy masina ho. Mila anao izay. Mila anao izay. Okenao anasitrana ny loka hatramin'ny faladia. Anasitrana ny taovana tsiraray avy. Sitrahano izay fanahy masina. Ny afinao fanahy masina. Fenoy ianao izay. Fenoy ianao izay. Fenoy ianao izay fanahy masina. Fenoy ianao izay fanahy masina. Mila anao izay. Fanahy masina ho. Fenoy ianao izay. Sotranao fanahy masina. Sotranao fanahy masina. Ary ny rivotry ny fanahy masina ianao. Mitsoka aminao. Sotranao fanahy masina. Fa eto ianao. Eto ianao fanahy masina. Eto aminay ianao. Le fanahy ny fitiavana. Le fanahy ny iray. Le fanahy fiton'Andriamanitra velona. Ianao izany. Ianao izany. Sotroina ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy no tena fisotro. Ary ny teranao Jesosy no tena fihinana. Diovy amin'ny ranao Jesosy malalao. Diovy amin'ny ranao Jesosy malalao. Oka ny ranao amin'ny lalan-dranay tsiraray avy. Oka ny ranao Jesosy anatin'ny tenanay tsiraray avy. Anadio anay tanteraka. Iaro anay Jesosy amin'izay ilainay rehetra. Ranao tompoky kilo anatin'ny vainanay Jesosy ny ranao Jesosy. Ranao Jesosy manadio anay. Mamela anay Jesosy amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao sarobidy Jesosy. Satria zanakao izay. Ranao tompo. Okikori anatin'ny tenanay Jesosy. Ranao Jesosy no manadio anay. Ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy. Ny ranao Jesosy. Satria zanakao izay. Manasitrana anay Jesosy. Ranao Jesosy.
tompo malala o, mivavaka izay ho an'ny tandrazanay, mitondra izay tompo ho an'ny Madagasikara. Jesosy io, okenao Jesosy ihay nivavaka i Jesosy, okenao tompo amindra fo amin'ny tandrazanay Jesosy malala. Okenao tompo ikarakara Jesosy an'ny Madagasikara, ikarakara tompo ny sabatan'olona Jesosy. Okenao Jesosy hiditra an-tsehatra, anolontsaina Jesosy izay mitondra ao Madagasikara. Tolosaina Jesosy mba hitondra Jesosy ny firenenay, andamina Jesosy izay rehetra mikototona Jesosy, izay rehetra tsy mety amin'ny tandrazanay. Okenao Jesosy hiditra an-tsehatra Jesosy, andamina Jesosy an'ny Madagasikara. Hiaro ny vahoaka gasy rehetra ianao Jesosy malalao, vahoaka gasy isam-batan'olona Jesosy, naiza naiza tompona aty ampitan-dranomasina Jesosy, arofo Jesosy ny gasy rehetra na ny metisy izany Jesosy, arofo Jesosy ny gasy rehetra. Omeo fahendrena Jesosy ny gasy rehetra Jesosy malalao, mba tena ankatoanao Jesosy. Vonjeo Jesosy ny tanindrazanay, vondre Jesosy ny gasy rehetra Jesosy malalao, midiran-tsehatra Jesosy ao amin'ny taninay, mba tena hifankatia hitsiraray avy, ary androso Jesosy amin'ny filaminana tanteraka. Tompo, okenao tompo ny karakara ny tandrazanay Jesosy, mba tena Jesosy ho reharenao Jesosy ny tandrazanay Jesosy malalao, ka mba ho modely Jesosy ny tandrazanay tompo malalao amin'ny tany hafa rehetra Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao. Amasiny Jesosy Madagasikara, okenao andrakotra amin'ny ranao Jesosy ny tandrazanay, ny gasy isam-batan'olona, ny firenenay. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy. Misaotranao Jesosy, tondrambavaka kosa Jesosy malala o an'izao tontolo izao, tondrambavaka tompo an'izao tontolo izao Jesosy malala o, okenao tompo hiaro zanakao tsiraray averan-tany. Eo Jesosy ny olana maro samihafa, ny ady etseroa, zava-doza maro isan-karazany Jesosy malala o. Arofo tompo ny zanakao, zanakao Jesosy eran-tany Jesosy milanao, milanao Jesosy. Aoka tompo hifony tsiraray avy, ny eran-tany tompo hifoa hiandry anao, hiandry anao Jesosy. Mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fotoana teto anio, ny amin'ny vavaka teto anio Jesosy malala o, ny amin'ny teninao Jesosy, ka arovy izay tompo eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy. Mangataka toromaso mamy amin'izao andro alina izao, okenao tompo hiaro na hitsiraray avy izay zanakao tsiraray avy Jesosy. Petraka aminao tompo ny ampitso mba ho eo anatrehanao Jesosy. Misaotra tompo, mankalaza anao, mame voninahitra anao Jesosy, lidera ho anao, hihaja ho anao. Ianao rery an'ilay masina sy mahery, ianao ilay mendrika omem-boninahitra, ianao ilay deraina ankalazaina, ianao ilay asandratra Jesosy, ianao rery any, ianao ilay alfa sy omega, ianao ilay fiandohana ary mbola fiafaran'izao tontolo izao ihany koa. Ianao Jesosy ilay voalohany sady farany, ianao Jesosy ilay Elohim, ianao Jesosy ilay Yeshua Amasia, ianao Jesosy ilay tokana, Andriamanitra tokana, ianao Jesosy no andolean'ny lohalika rehetra, na ny etỳ tany, na ny an-danitra, na ny ambanin'ny tany, ianao rery any Jesosy. Ka misaotra anao, mendrika omem-boninahitra ianao, ka misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia. Amen, amen. Ry hava malala amin'ny tompo, izay ny fotoanantsika anio dia mahireza daholo tompoko dia amin'ny sabata indray tsika miona eto raha sitrapon'ny tompo amin'ny 7 ora alina aty Eropa,
dia amin'ny 9 alina any Madagasikara. Tahian' Jesosy daholo tompoko velomandray eo. Amen.